tontolo iainana mirindra fandaharana vokaritra ny misy tena tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy iresahana mahakasika ny tontolo iainana. Tena zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny zavatra natao androany satria fanamafisana mihitsy zany ny hoe ny mahalehibe ny zava-dehibe ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny zavaboary eto Madagasikara izay tao anatin'ny folo taona zany tsy nisy tsony mihitsy za tsy nanao hoe gabraraka fa tena ohatran'ny hoe engagement hita maso zany amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary tonga tato mihitsy ny prime ministre sy ny lehibe ny fanavozana ny republika moa zany midika zavatra lehibe zany dia tokony eritreretina ihany kosa kanefa ny hoe fandraisana anjara ny Madagasikara manokana satria ny zava-misy teo zany zao dia nitarina le valan-javaboary sy ny sisa zany ary misy mpamatsy vola partenaire technique et financier tsika fa ny anjara ny Madagasikara manokana zay zany mila mafisina ihany zay avy aty aminay sy firaisamonim-pirenena ny eo amin'ny loi de finance ohatra zao dia ray isan-jato ny teti-bola fotsiny no omena ny tontolo iainana fa aminay noho izay mahazava-dehibe ny teneny ny filohan'ny fanavozana teo ny prime ministre sy ny ministre ny zavaboary sy ny tontolo iainana tokony akatra ny ary fenitry ny tontolo iainana eto Madagasikara sy ny arena voajanahary amin'ny akabeana zay atao amin'ny alliance Madagasikara moa dia miteny mihitsy hoe tokony vice primature zany environnement zany eto amin'ny firenena ity raha tsy misy zany zavatra natao androany zao zany dia ho foana tanteraka ireny zavatra reka dia akasitrahana ny filohan'ny fanavozana sy ny prime ministre ary ministre izay mitondra ny zava-dehibe nanao an'iny atao anatin'ny fotoana koa fa entanina koa ny rehetra zany anisan'izany ho zao ny firenena malagasy hitondra ento manana bebe koa sy ary fenitra tsara koa ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary eto Madagasikara. Tontolo iainana mirindra fandaharana vokaritra ny misy tena tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy iresahana mahakasika ny tontolo iainana.